nipandesi Vertiske masina razona to dia sana to mlantra tananao dia kala zone topitsika androany lazao mendrika ianao mendrika itinao le panjaka itinao le tompo androany itinao le andriamanitra be voninahitra androany makalaza anao zay androany dada malalo makalaza anao zay androany fane masino lehibe ny falebiazanao ary tsisy andriamanitra mihoatra noho ianao doveritsika masina tranorazonao tao dia ataontsika sinao sady hira no ivavaka ao anatina fanamivavaka androany lazao hoe masina oh masina ianao lazao hoe ianao tompo lairatsito lazao hoe mendrika ianao mafy ny vavaka ao androany lazao hoe masina hoe izy le mpanjaka ny mpanjaka izy le tompony tompo androany no deraintsika to mpitoeranty tikanao rankalaza anazy ao anatin'izany iry zany androany tikanao rankalaza anao zany ao anatin'izany iry zany lazao hatrany hoe masina hoe sady akaro mafy ny feonao androany ankalaza an'Andriamanitra lairatsito lazao hoe mendrika ianao ilay zanako masina iana mendrika nitera sy nihaja sady asana to am'lanitra tano asanatra ny tananay ho anao mba ho voninahitra mendrika nitera sy nihaja asanatra ny tananay ho anao mba ho voninahitra fa tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raya
Bakalazanao zay androany dada malalo. Raha ndreny teninao zay androany dia miteny amin'ny tsirairay avy ianao androany. Afenao ambadiky ny azo fijalenao atompo. Aoka tsy izany ho hito androany. Fenao nampiasa. Anaiko fitaovany eo ampelantananao a Jesosy aho. Anambarany zany afatra zany. Ary nizaniza marary tonga eto. Andefa ny teninao ianao anasitrana. Ary anafaka zay rehetra longona anjerany androany. Miasa Jesosy makalaza anao zay misaotra tompo. Amin'ny anarany Jesosy ah. Dao se anao te tanana mafany tompo ah. Arabony akaikinao tonga soa atao tranon'Andriamanitra hoe ah. Afaka mahazo toerana ary ianao amin'ny anarany Jesosy. Alleluia. Izy amintsika ny faly tonga eto androany. Ray aman-dreny be moa nametraka fialatsiny fa mbola eny an-dalana izy ah. Ataoko natsio ary izy fa ny fo sy ny sainy dia miaraka amintsika eto androany. Ary efa nahazo tsodrano zao fotoana zao fa minoa ianao fa tsy maintsy mandray zavatra ianao androany. Alleluia. Alleluia. Tsikitsika kely akaikinao faly be mahitanao hoe. Isaorantsika moa ilay Andriamanitra ray zanaka fany masina satria ny fahasoavany famindram-pony ah. Dia nekenitsika sanao hifanatry Davida androany. Saorako manokany ray aman-dreny be ny apôstôly Davida rakotana andrasana izy mivady zay nanomehany zao tombontso mpanimpony zao ah. Mampianatra anao ah. Anatin'ny fotoana zay meny tompatsika androany. Makasitraka ihany koa ireo pasteur rehetra rehetra. Makasitraka ny mpendraikitra rehetra rehetra ihany koa zay nitotona fotsy ah. Na andro na masaka n'izao fotoana zao ah. Tsy kely tsy farany makasitraka ny amin'ny fandavatenanao ah. Nafanao tonga eto amin'ny toerana ity ah. Namaly ny antson'Andriamanitra. Tsy antson'olombelona na tonga avanao eto androany ah. Fa antson'Andriamanitra. Rehefa miantso Andriamanitra ka tonga ianao tsy maintsy misy zavatra omeny ianao. Ny olombelona rehefa manao fotoana aminy ianao mety mijerijery izy fa rehefa Andriamanitra zay miantso anao tsy maintsy misy fanovana, tsy maintsy misy fahatsarana, tsy maintsy misy fitahina, tsy maintsy misy fahombiazana. Alleluia. Isaorantsika ny tompony koa moa fa ny zanakatsika mahaly dia faharoa. Isaorantsika n'Andriamanitra fa nazasenao ara tsy nahazo faharoa zany fa amin'ny manaraka talentanao hoety dia mahazo voalohany ianao. Alleluia. Tany kelekely ina mba talentanao hoe. Ny Davila iny nihira fa nenao mbo inona hoe. Nenay pasteur finanankanina. Isaorana ny tompo zany rehetra rehetra zany. Ndao tsika sanao hianatra androany amin'ny fotoana zay meny tompatsika. Ny lohahevitry ny lesona zay hoentiko aminao androany dia ny fomba fitadiavana an'Andriamanitra. Inona hoe zafady? Inona tsara hoe? Ny fomba fitadiavana an'Andriamanitra. Jery tenin'Andriamanitra tsika. Raha misy baiboly eo akaikinao dia jerentsika ny boky Luka toko faharoa amby roapolo. Luka toko faharoa amby roapolo ao no akatsika lesona, ao no akatsika fampianarana. Luka toko faharoa amby roapolo. Eo amin'ny andininy faraika amby telopolo dia amin'ny andininy katramin'ny faharoa amby telopolo. Ny tenako moa no pasteur ny Ambalamanasy ao an'izay mbola tsy mahafantatra. Nisy publication alefa ny papa André André dia misy tsy tena tsy haiko mihitsy rehetra rehetra io fa tsy pasteur Davida ozy le olona. Dia izaho moa zany ny pasteur Amanda mitarika ny fiangonantsika ery Ambalamanasy. Luka toko faharoa amby roapolo ah. Eo amin'ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Raha mahita anao dia manao mena dia mamakitsika. Luka toko faharoa amby roapolo eo amin'ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Hoy ny baiboly amin'ny anarany Jesosy. Ary ny tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo. Indro Satana nilofo nitady anareo. Hokoroina toy ny vary. Nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary efa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalahinao. Ary hoy ny tomboziny, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo. Hokoroina toy ny vary. Nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalahinao. Araka ty verset biblique ty ah. I Jesosy eto dia ohatrany mahita zavatra makasika ny fiainan'ny Petera.
ohatrany misy zavatra zany hitany. Ry Simona ry Sifona oziny, ino Satana ny lofo ny tady anareo. Nefa raha jeretsika, ity Jesosy ty mihitsy no nanova ny anaran'ny Simona ho lasa iza. Ho lasa iza hoe azafady? Ho lasa Petera. Tsy hoe olo-kafa, tsy hoe ry John ny nanova ny anarany satria nanomboka nanao costard izy dia natsoina hoe pasteur. Nanomboka nanao lamba robe lavalava izy dia nanomboka natsoina hoe masera. Fa i Jesosy en personne mihitsy no nanova ny anarana hoe manomboka androany ianao ry Simona, tsy atao hoe Simona tsony ny anaranao fa ho antsoina hoe Petera. Nefa amin'ity verset biblique ity ndray Jesosy niantso anazy ndray hoe ry Simona, ry Simona. Dia teneny kely ilay kaikina ohatry ny zavatra hafahafa hoe ny anaranao. Efa tsy azo atsotsona ny zany tsony ianao manomboka androany fa manomboka zao ora sy fotoana hitenenako zao dia hovana hoe Petera ny anaranao. Dia nagaga indray taty afara. Normalement zany efa tsy tokony niantso an'izay tsony izy, ary mety possible efa nisy didim-pitsarana mihitsy navoaka ny ministerany. Tsy haiko ministerany inona ny fiantsonany zany. Ministerany fanovana sa ministerany inona. Efa nisy didim-pitsarana navoaka mihitsy hoe manomboka androany nizaniza miantso ny olona io hoe Simona. Dia mahita raharaha milanitra. Nanomboka hitany Jesosy tamin'ny fiainan'ity Petera ity. Nisy zavatra manomboka hitany zavatra hafahafa ary nitohizany Jesosy hoe ino ry Satana ikororokanao ho toy ny varo oziny. Maheno tsara ve ianao androany? Maheno tsara ve? Satria ny olona anankiray rehefa mibebaka dia manomboka hovana ny anarany, manomboka saina miova izy amin'ny toetrany, manomboka saina miova izy ny amin'ny fihetsikany, manomboka saina miova izy na ny fitafiny ara. Sa diso ve zany? Nantany kely lekaikonao iza ny fiantsonanao taloha e. Mety possible zao io akaikinao iralelany, iravavany, raha mamilava. Fa nanomboka niditra tao amin'ny Ziona izy, nanomboka niova izy satria nanomboka natsapa izy efa tsy mety tsony ty ralelany ity. Dia nanomboka niditra izy tao amin'ny fikambanana kay dia novana ilay fomba fiteniny. Na dia misy zavatra manindrona ny fona rehefa tsy avoaka ny tsony satria zay natao hoe nanomboka niova fo izy. Alleluia! Le zavatra nazatra anazy taloha manomboka ny alany dia zay natsoina nanomboka niova izy. Alleluia! Alleluia! Satria raha ataoko hoe iraha mamilava ny anaranao taloha na misy olona raha mitena anao hoe andao amelikely efa tsy taitra tsony ianao satria efa tsy amin'izany tsony ianao. Na dia atao mamirapiratra ao ary ny anaran'ilay izy hoe iza ny anarany fa tsy mataitra anao satria ianao fa nanomboka natsapa efa tsy mety tsony ity satria za zao efa amin'ny Jesosy. Alleluia! Alleluia! Sady diso fe zany niteneniko zany e. Mariny zany ô. Zay natsoina hoe niova fo aho. Manomboka hovana ny anarany, nanomboka hovana ny toetrany, ny fomba fiteniny, ny fomba fitafiny, na ny fomba ny fanao zavatra ary. Fa matoa Jesosy niantso an'i Petera hoe Simona, Simona, nahity Jesosy fa misy karazana zavatra aho tiany dia volo reklamena indray ny fiainan'ity Petera ity. Raha mijery anao amin'ny Baiboly teny vazaha dia zay mihitsy hoe Simona, Simona oziny, Satan oziny, il vous réclame. Misy zavatra fa hitan'ny Jesosy zany tamin'ny fiainan'ny Petera, misy an'ity devoly ity tady réclame indray ny fiainan'ny Petera, te hanovan'ny Petera indray izy tamin'ny fiainan'ny taloha. Dia zay no natonga an'i Jesosy niantso hoe Simona, Simona, indro Satana ikororokanao. Amin'ny Baiboly teny vazaha dia zay réclame. Mahita ho Jesosy fa te ireklamenao indray Satana. Mahita ho Jesosy fa te amerina anao tamin'ny fiainanao taloha indray Satana. Satria le anarana hoe Simona dia le
le mpanarato tsy mahazo loka. Satria le anarana hoe Simona dia mpanarato loka fotsiny. Ary tsy vitany hoe manarato loka fotsiny fa le mpanarato tsy mahazo ninninina reo. Dia zay nanongana tonga Jesosy nanova ny anarana satria tiany Jesosy ity Simona ty ovana Petera dia miaraka amin'iny fanovana anarana iny misy karazana bénédiction, misy karazana prospérité, misy karazana fitahiana be dia be. Zay koa no mahatonga anao androany ovan'i Jesosy ny anaranao. Ary rehefa ovan'ny anaranao dia misy karazana fitahiana omena, misy karazana fandresena omena, misy karazana valim-bavaka omena anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nahita zany Jesosy teto hoe misy karazana zavatra tsy normal amin'ity fiainan'ity Petera ity. Dia zay no nahatonga anazy ny antso anazy hoe ry Simona, ry Somona ozy. Satana ozy nefa nilofo nitady anareo ho kororoina tahaka ny vary. Zany hoe tiany Satana ho averina indray zany hoe ity Simona ty anaitsy. Sy nenao zany ty fanay. Nefa ozony Jesosy amin'ny andininy faharoa raika roa amby telopolo. Nefa izao nangataka ho anareo. Maninona tsara ozony? Za miteny anao fa Jesosy zany tsy amelanao irery zany. Na dia misy karazana asany maizina ary miodiody manoloana anao, Jesosy mijoro hiaro anao. Oya hoe Jesosy mijoro hiaro anao. Na dia hitan'i Jesosy ary hoe misy karazana réclamation tiany Satana atao amin'ny fiainan'i Petera. Fa ozy Jesosy hoe indro ozony izao nangataka ho anao ozony. Le nangataka hoe nivavaka. Jerena ny Baibolinao fa nataony hoe nangataka. Tsy natao izy hoe mangataka na hoe hangataka ozony hoe nangataka ozony. Indro ozony izao nangataka ho anao. Zany hoe niteny Jesosy tenenina zany efa nivavaka ho an'ny Petera izy. Alleluia. Za ozony nivavaka ho anao mba tsy ho levina ny fononao. Ary efa mibebaka ianao ozony dia ampahirezo ireo rahalanao reo. Jereo tsara fa rehefa raraka Petera dia raraka ho azy reto rahalany reto. Dia zay nahatonga Jesosy laza hoe izao ozony efa nangataka. Misy zavatra tiako ampairezina anao anatin'io ary tena tiako ampianarina anao. Fa ny zavatra tokony ataontsika sainao amin'izao vanim-potoana izao dia mivavaka ho an'ny lehibenao. Maninona tsara hoe? Satria maninona? Rehefa ny lehibenao ataoko hoe lavo dia tsy maintsy manaraka ho azy ny eo ambaniny eo. Inona ny zavatra nisy? Rehefa raraka Petera nandany Jesosy. Rehefa nisy olona nisambotra ny Jesosy dia niteny le olona takaiky teo hoe ianao koa namany. Inona ny zavatra nataony Petera tamin'io fotoana io? Tsy haiko aboziny io. Anao niaraka taminazy ianao. Tsy haiko io. Nefa i Jesosy zao mihitsy niteny tamin'ny Petera hoe ianao dia ho ataoko vato lampy ianao. Aminao no hanorenako ny fiangonako. Sodrano goavana be zany. Fa rehefa tody fanenjena amin'izay ity Jesosy ity dia nisy olona nahitany Petera. No namany. Fotka tsy azo toto amina tsy haiko aby. Mbola vonianina hitako an'io. Nefa nisy sodrano goavana be nataony Jesosy tamin'ny Petera. Nomena titre maventy be zay aminao no hanorenako ny fiangonako. Fa rehefa lavo amin'izay Petera, possible be koa reo niaraka taminy ihany koa. Possible lavo niaraka taminy. Zay no mahatonga anahy miteny anao rehefa ny lehibenao ataoko hoe lavo possible ihany koa le manaraka anazy eo tsy maintsy lavo. Dia zay nahatonga an Jesosy niteny izao efa nivavaka ho anareo. Za efa nivavaka ho anareo ozony.
mba tsy ho levona ozy ny filonao ary rehefa mibebaka ianao dia mipahirezo ireo rahalanao reo. Zany hoe miankina amin'ny fiainan'ity Petera ty zany ny fiainan'iza, ny fiainan'ny rahalahy. Satria zany amin'ny tenanao fa zany leader zany anisan'ny zavatra sarotra zany. Satria ny problemen'olo jiaby io tsy maintsy miantraiky aminao. Ianao ro lehibe ka le. Misy toko misy olona problème amin'ny tokantrano dia tsy andala aminao izy. Mevy solution koa zay rô. Misy problème amin'ny ara-bolany tsy handeha aminao izy. Misy olona toko hoe manana karazana problème be dia be tsy maintsy andalo aminao izy satria ianao ny leader, ianao no hitany io. Dia zay na tonga an Jesosy ny tena rehefa mibebaka ianao zany dia pahirezo ireo rahalanao. Satria amin'ny fotoany Petera mijoro tsara dia mijoro ny rahalahy. Alléluia. Amin'ny fotoany Petera mety tsara ny fiainany, logika koa tsy mety ihany koa ny fiainany zay miaraka aminy. Dia zay androany no mahatonga anahy mitanao raha mahita ny papa blessina ianao tahina Andriamanitra, aza matahotra ianao fa rehefa izy tahina ianao koa tsy maintsy tahina. Alléluia. Alléluia. Rehefa izy ampiasain'Andriamanitra tsy maintsy ampiasain'Andriamanitra ianao. Dia zay ny tokony ataontsika mivavaka ho anazy isanandro isanandro. Alléluia. Zay ny tokony ataontsika mivavaka ho azy. Rehefa tsy mandalo problème, tsy mandalo problème ihany koa anao. Satria ny fahasoavana dia napetraka Andriamanitra aminazy dia miaraka mikorina amintsika. Ozy ny Baiboly tahaka ny diloilo ozy natsororoka amin'ny somitrarona ozy ny. Rehefa iny zany tafiditra aminazy dia tsy maintsy tafiditra aminao. Dia zay ny ilaintsika ny fivavahana n'izay leader atsika. Dia zay ny natonga an Jesosy miteny hoe rehefa mahery ianao ozy ny, rehefa mibebaka ianao dia mibebaka ihany koa ny rahalanao, ampaherezo izy ireo ozy ny. Satria teo mason'ireo rahalahindreo Petera ty resy. Fa na dia ataoko hoe resy azy izy mbola natsangany Jesosy ny fiainany. Za mahita fiainan'olona be dia be ho atsangan'Andriamanitra eto androany. Ianao anatin'izany. Teneny kely lekenao za mahitanao atsangan'Andriamanitra hoe. Za mahitanao tahin'Andriamanitra hoe. Za mahitanao mpandresy manomboka androany hoe. Alléluia. Ary tsika sanao tsy maintsy manaiky zany raha tsy maintsy mandresy. Alléluia. Tsy haiko aloha na ianao fa za tena mino an'izany tsy maintsy mandresy za. Ianao koa tsy maintsy mino anao fa mandresy ianao. Alléluia. Alléluia. Ndray andro Davida mpanjaka rehefa antitra izy dia rehefa nisy ady teo amin'ny zanak'Israely. Dia inona ny zavatra nataony reto zanak'Israely reto? Nandrarany Davida izy. Ianao efa antitra oziny. Fa raha sitraka ao oziny aza mandeha miady ianao. Fahitany ny teknika fanaovanao anazy. Zareo tsara. Natsapa zany reto zanak'Israely reto hoe manana leader zay goavana. Manana mpitarika zay ampiasain'Andriamanitra. Dia rehefa hitan'izy ireo efa meantry Davida efa tsy nasainy nandeha ny kombatsy olo. Tsy nasainy nandeha ny aditsy olo. Fa ozony izy ireo ianao mijanona eto andeha ozony. Efa hitanay ny fanaovanao azy. Alléluia. Efa hitanay ny fanaovanao azy. Ina moa tiako tanenao anatin'izany zasanao tokony relève be dia be tsika sanao. Maninona tsara hoe tokony relève zasanao. Rehefa hitanao ny fanaovan'ny papa azy efa aza miandry anazy tsony fa tovy vitanao. Alléluia. Alléluia. Mijanona tandeha oziny ianao ry Davida fa efa hitanay ny fanaovanao azy. Dia zareo no nandeha niady tany. Le Andriamanitra tao amin'ny Davida ihany niaraka tamin'ny zanak'Israely. Dia tsy nagaga raha tsy resiny zanak'Israely satria le Andriamanitra tokana izay nampiasan'ny Davida ihany nampiasan'ireo zanak'Israely reto. Ka le Andriamanitra izay vavatsika sanao papa blessina izy le mitahy an'i Davida blessina le mpitarika atsika eto. Zay Andriamanitra ivavany, Andriamanitra vavatsika sanao. Raha miaro anazy Andriamanitra le vavany tokony miaro atsika sanao ihany koa. Raha manova anazy le Andriamanitra vavany tokony manova atsika sanao koa. Alléluia. Alléluia.
hitan reto apôstôly reto zany fa rehefa raraky i Petera dia raraky izy ireo. Fa hitan Jesosy hoe amin'ny fotoana ity Petera ty ho atsangako dia tsy maintsy mitsangana ihany koa reto apôstôly namany reto. Alleloia. Dia zay no natonga anazy ny tena hoe zaho izy nefa nivavaka ho anao. Ary amin'ny fotoana anao izy nibebaka ampahirezo ireo rahalahinao ireo. Ka za mahita hoe le Andriamanitra vavatsika sanao tsy amelantsika sanao irery zany. Teneny kely kaikinao tsy amelanao irery zany izy hoe tsy haiko inona ny adinao hoe fa ny zavatra fantatro tsy amelanao irery izy. Alleluia. Alleluia. Afaka mino an'izany ve ianao hoe? Afaka mino an'izany ve ianao hoe? Alleluia. Tsy amelantsika sanao irery zany izy. Rehefa nahita zany Jesosy, rehefa natazana fa io Satana te hireklame ny fiainan'ity Petera ty, dia nivavaka izy. Ary io tena zavatra tokony ataontsika sanao isanandro mivavaka io, ary tsy atem-piangonana ihany fa amin'ny fiainana andavanandro. Ndray andro nisy vehivavy zay nananjanaka izy 6 ans. Dia rehefa natory ty ranabavy ty tamin'ny alina dia nanofo izy hoe ity zanako ty nanao perruque, lehilahy nefa le zanany. Tao anaty nofony zany. Le zanany amin'ny 6 ans mbola voahen'ny taona. Dia nanofo izy hoe ty zanako hen'ny taona ty, nanofo izy hoe nanao perruque. Dia tsy haiko andro maromaro tafarany indray nanofo izy fa nanao robe indray le zanany lehilahy. Dia izy tsy taitra mihitsy. Tana amin'ny 7 taona le zaza lehilahy amin'izay, inona ny zavatra nisy? Nanao sarim-bavy le zaza. Nefa inona ny zavatra? Efa Andriamanitra zao mihitsy nampahita anazy hoe io zanako io nanao perruque nefa lehilahy be zao. Nanao robe. Fa tsy nataitaitra anazy zany. Tana amin'ny 7 taona amin'izay lasa nanao kalanita. Tsy maivona fô. Raha tiako tenenanao zany, azadino mivavaka. Na Jesosy ary nahita hoe misy problème ny fiainan'ny Petera, inona ny zavatra nataony? Tsy nampahery fotsiny hoe mafirena ana anao Petera e. Mampalahelo ana anao fa afaranao koa misy raha mipelipelika zay, anaran'izy io dia ilavaramo. Fa rehefa nahita izy hoe misy zavatra te hiataka ny fiainan'ity Petera ity, dia ny zavatra nataony nivavaka izy. Alleluia. Nivavaka izy. Dia zay nahazo lerana bavy. Nahita izy tao anatin'ny nofo fa misy zavatra tsy normal amin'ny fiainan'ny zanany, fa izy tsy taitra. Tsy taitra izy. Dia inona ny zavatra hitany afarany? 12 taona afarany ny nofony iny, tanteraka le zavatra. Réaliser le zavatra. Ka tsy haiko hoe inona ny zavatra indraindray efa hitanao, efa tsinitsinjinao, aza mipetrapetraka fa mandehana mivavaka. Ho eto mivavaka iny sao dia misy ataka ratsy amin'ny fiainanao. Ho eto mivavaka. Za miteny anao fa io Andriamanitra vavatsika afaka miteny amin'ny alalana nofo io. Manambara anao izy zao ny zavatra mety ahazo anao, dia amin'iny fotoana iny aza mipetrapetraka fotsiny fa andehana mivavaka. Raha azonao atao manaova délivrance, mandraisa hery sy fahefana manomboka androany, ninona zavatra miafinao ambadiky ny nofoko iny, androany dia ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsika nanay misy zavatra efa ampahitanantsika fa tsika tsy taitra. Za miteny anao ohatrany hoe normal be aminao ianao tsy manambola. Teny kelike tsy normal aminao zany hoe satria anao zanaka milliardaire hoe. Ohatrany hoe normal be aminao ianao marary. Nofa ne pasteur tsy maintsy marary, izy miteny anao an'izany. Izao mibaiboly misy an'izany hoe nofo tsy maintsy marary. Mandehana mivavaka. Afaka miteny ao anatina nofo Andriamanitra.
Jereo tsara zao ny fiainan'i Josefa ne tao anatina nofo Andriamanitra napahitany Josefa ndray androany ianao misy zavatra goavana ho ataoko aminao e. Nataon'Andriamanitra miseho amin'ny endrika salom-bary le izy. Dia inona ny zavatra nisy? Tanteraka tamin'ny fiainan'i Josefa le izy. Tao anatina nofo zany. Tany ianao tsy haiko hoe amin'ny fomba manahoana no iresan'Andriamanitra aminao, aza mipetrapetraka fandana mivavaka. Alleluia. 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 Andana mivavaka. Fa na i Jesosy ho nivavaka tamin'ny fiainan'ny Petera. Ianao koa tsy maintsy tokony mivavaka ny amin'ny fiainanao. Na ny zanakao, na ny vady aman-janakao, na ny fianakavianao, andana mivavaka ho anazy. Alleluia. 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 Asa miandra le zitranga vao mivavaka. Ndraindray nitsika miandra le izy ho lasa fieritatory voatetra. Fieritatory ahoana mo? Andriamanitra mety efa nampahitanao fa misy accident mahazo tsy anao moa zany tenako zany fa zareo ambadimbadikany. Hoe misy zavatra zany efa nampahitan'Andriamanitra anao, accident le izy. Fa anao ohatry ny tsy taitra. Any amin'ny fieritatory amin'izay anao voatetra hoe tokony vavaka ihany tamin'ny tara loatra. Fa ny izy mbola tsy mitranga iny dia amin'iny ianao tokony efa mivavaka. Alleluia. Tenenina akaiky anao aza miandry fieritatory vao hivavaka hoe. Aza miandry le izy mitranga vao mivavaka hoe. Asan'ny apôstôly toko 12 dia amin'ny 15. Asan'ny apôstôly toko 12 dia amin'ny 15. Ahoana ozy ny Baiboly? Ary Petera ozy nambenana tao an-tranomaizina. Ary ny fiangonana naherina angataka tamin'Andriamanitra ho azy. Jereo tsara. Rehefa hitany reto vahoaka reto hoe nambenana tao an-tranomaizina i Petera, tsy nandena anaty bary fotsiny zareo. Tsy nandena tsy izy iny arô dia ino mo fitenenandreny? On'olona nampigadra anazy. Tsy izay no nataony fa rehefa hitany zareo hoe tojo problème i Petera dia inona ny zavatra nataony? Nandeha nivavaka izy. Nandeha nivavaka. Ary Petera ozy nambenana tao an-tranomaizina, ary fiangonana ozy naherina angataka tamin'Andriamanitra ho azy. Naherina angataka ho azy. Zany hoe tsy nanao le vavaka andavanandro any reto olona reto fa nanao vavaka tena hoe azo lazainao maherisetra mihitsy. Satria talohan'io Petera natao tao an-tranomaizina io nalefa tao izy ovy. Iza? Tena mafimafy e? Iza tsara hoe? Sa manana lisarily. Talohan'io Petera nalefa tao an-tranomaizina io nisy rangahy antsoina hoe tena mafimafy ne? Zay mahay mena 5,000. Nisy rangahy antsoina hoe ala sisy mahay o. Ary tazomiko 5,000 anahy. Tsy zany tsy nany miafo anao ny tsy nahay. Talohan'io dia nisy olona nogadraina. Nanao ny pasteur tsy mahay lenganao. Fa anao tia koa hay ananjy. Rehefa hitany reto vahoaka reto hoe ratsy be nahazo an'iny olona iny, dia novany amin'izay ny système. So dia ho faty karan'iny olona iny le tsy hainao takeo iny. Dia voara la maison anao zany zay. Rehefa mitory-teny eto amin'ny manaraka dia nitaniko anao izy le nigadra talohan'ny Petera. Hitany zareo zany fa grave be ny nahazo an'ny Rajakoba iny. Aleo hovatsika ny système fanaotsikany. Satria talohan'io zany nandena anaty bary niaraka amina tantikely fotsiny ny azony fiangonana natao. Nangataka autorisation tany amin'ny
tana pénitencier tany andeha mangy any olona izay eran'izay fô dia tonga tany me mafrena ronao mampalahelo bokon'olo boko akory zany zao vady aman-janako anao any fa jerijerenay eran'izay ihany azon'ny fiangonana natao dia ny afarany amin'izay maty tany izy rehefa tonga amin'izay ny anjaranyty petera ty tonga saina amin'izay fiangonana sao dia ratsiratsy nin'olona raiky iny nahazo an'ity petera ty fa mbola ilaytsika n'izy ka noho zany ny zavatra tokony ataontsika andao tsika hivavaka ho anazy andao tsika te anao alimbavaka mihitsy ho anazy andao tsika tena anao fifadikanina mihitsy ho azy zareo secret vavaka ilaina zany ny mivavaka teniny kely lekekinao ilaina ny mivavaka hoe so dia dininao fa ilaina ny mivavaka hoe alleluia ny vavaka izy ireo tsy ngonongonona fotsiny tsy nitsetsetra fotsiny tsy ny fampahery fotsiny ilaina ny fampaherezana amin'ny namana samy namana ilaina ny fampiresaka amin'ny namana sy ny namana fa tena tsara andana mivavaka alleluia ny vavaka izy ireo ny vavaka izy nataony 22 andraraha mihitsy hoe andaotsika hivavaka sao dia maty any ampigadrana ny petera iny andaotsika hivavaka ho anazy ka za mitena anao ny fiainantsika sainao dia tena ilaina be ny mivavaka miconte be ny vavaka alleluia any amin'ny tranonao any manaova culte personnel any amin'izay fotoana anao any andana mba manoka tena anao mba mivavaka ho amin'Andriamanitra satria ny baiboly any milaza zany ny vavaka ozy ny manova zavatra tsisy zavatra masolo vavaka zany na vola amposinao koa tsy masolo vavaka na le pire iny ary milaza zany vola benao izy ny tsy hitondranao akaiza ozy any fa ny mivavaka tena ilaina tenena kekinao mivavaha manomboka androany hoe amaranako anazy amin'ny fotoana manao ahoana anao ny tokony hivavaka dia mamarana rehefa avy eo fa alitsika vetivety zany zay raha misy teboka ray roa fotsiny dia mamarana antsika amin'ny fotoana manao ahoana anao ny tokony hivavaka voalohany tokony mivavaka anao rehefa mahita na matsapa fa misy olona mila vavaka avy aminao zay zany ny tena goavany zay tokony mivavaka ianao rehefa mahita na matsapa fa misy olona mila vavaka any aminao eo tsara ny zavatra nataony job ane dia ohatrandray nivavaka ho an'ny sakaizany izy fa mialohan'ny ny sakaizany job ny valiny anazy aloha ny reglen'Andriamanitra ka raha misy olona ny mila vavaka avy aminao andana mivavaka aza mandeha ambadika koa misy paster redy ndao mandeha aminazy fa enao enao hoe koa misy paster lavalava kely zay mayaya zay anarany paster Marino anarany tsy mila mandeha paster Marino fa matozy tonga aminao koa dia fa anao mandray ananjy anao miregle anazy mila mivavaka zany anao rehefa matsapa na mahita fa misy olona mila vavaka avany aminao faharoa tokony mivavaka ihany koa anao rehefa mare fofona vanim-potoana vaovao maninona tsara hoe raha misy fofona vanim-potoana vaovao zany renao dia tokony mivavaka ianao ty volany ty moa zany volaninina hoe dia tokony mivavaka ho aniny ianao nouvelle saison nandroany anefa nouvelle saison androany tokony mivavaka mialohan'ny natongavanao teto hoe fa mba nivavaka ny androany ve anao na pasteur rehefa androany hivavaka va hoentinao mbavaka ao ny fahasalamanao hoentinao mbavaka ao ny vady aman-janakanao ny tokantranonao ny asanao raha jiaby hoaninao raha jiaby sotronao zavatra ataonao apetrapetrikanao anatina vavaka fa aza miandrolona hitondra mbavaka anao fomba fa anao mba tokony mivavaka ny ao anao dia zay zany rehefa matsapa anao na mare fa misy fofona vanim-potoana vaovao tokony mivavaka ianao
Ary za mivavaka ho anao ingany ho tanteraka zay rehetra tonony vavanao manomboka androany. Alléluia. Antanina kaikinao nazo leçon avy anao hoe ndao tsika hitsangana ary hivavaka hisaotra ny tompony amin'izay afatra fo zay a. Ndao tsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka zay androany dada malalo. Saotra satria nampianatra indray no teto androany ny fomba ahafahanay mivavaka. Mankasitraka ny amin'izany afatra rany Jesosy misaotra ny amin'izany fampianarany zany. Ary mino zay Jesosy fa hanao zava-magaga amin'ny fiainanay ianao. Mino zay Jesosy fa afaka mitay anay ianao. Mino zay Jesosy fa afaka hanao zavatra mihoatra amin'ny fiainanay ianao manomboka androany. Mankasitraka tompo misaotra fa ny masina. Misaotra dada malalo. Raha sitraka ao dia petrao miloanao ny tananao dia hivavaka ao anao a. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ny afaka mivavaka androany ao. Vavaka ao Jesosy ho an'ny tsirairay avy izay nanolo teny androany tonga eto amin'ny toerany ity. Nafony fotoanany tonga teto izy hitady anao. Tonga teto izy hiona aminao. Tonga teto izy androany ny andrandra valim-bavaka avy any aminao. Vavaka tompo ninina karazana asan'ny devoly, asan'ny satana zay azo lazaina hoe manakana ny valim-bavaka, mametraka barrière eo amin'ny fiainany. Matonga ny valim-bavaka tsy tanteraka hatramin'izay. Androany satana dia mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy androany. Lefa piala ao anatin'io vatany io. Piala ao anatin'io lehilahy io. Piala ao anatin'io vehivavy io. Ninina karazana réclamation ataon'ny satana ny amin'ny fiainan'ny olona io androany. Te amerina azy ao anatina fahadalana. Te amerina azy ao anatina karazana fahotana androany. Mandidy anao satana androany. Piala ao anatin'io vatany io. Piala ao anatin'io vatany io. Sao dia zao hoentony etanao, hoentony firongonao. Nisehony zanak'Andriamanitra dia andravany asan'ny satana, andravany asan'ny devoly. Androany satana mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy anao miala, hoentony etanao androany. Hoentony firongonao, hoentony firongonao amin'ny anaran'i Jesosy. Reo karazana fanano fantrana piala. Reo karazana fanano fitototoana piala amin'ny anaran'i Jesosy. Ongotaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Sao dia sa mivoaka. Voaka. Voaka. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy hoe mivoaka. Fampitatana dia voaka. Alefa miala. Piala. 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 Fanano nofo ratsy amin'ala io. Alefa piala zao dia zao. Sao dia zao mandeha. Alefa miala. Piala. Piala. Lasa anao satana mandeha. Lasa anao mivoaka. Tsy anao tsony vehivavy io. Tsy anao tsony lehilahy io. Sao dia zao anao mandeha. Alefa miala. Io fanano bibilava io. Alefa piala io zao. Alefa piala amin'ny anaran'i Jesosy. Sao dia zao mandeha. 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 Hoy hoe mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny tany fonany ny toerana misy anao. Tsy ao anatin'io vehivavy io. Tsy ao anatin'io lehilahy io. Naiza toerana efenanao anatinao androany. Na any amin'ny lalan-drany, any amin'ny tsoka, any amin'ny vavony, any amin'ny tranonjanana. Sao dia zao mandeha. 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 Io fanamam-baby ny fony io androany. Sao dia zao ianao miala. Hoy hoe piala ianao zao. Alefa piala. 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 Io fanano fampisavina io piala io zao. Alefa miala. Hoy hoe miala io zao. Alefa miala. Biakatra. 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 Biakatra dia voaka. Sao dia zao mandeha. Las. Fanano tromba miala zao. Alefa. Lasa mandeha. Hoy hoe mandeha zao. Alefa miala. Piala. Tsy ho zakanao ny fanatrehan'Andriamanitra zay miasa. Fa ny azonao tao androany dia miala. Hoy hoe miala. Ny fanahy mitondra aretina rehetrarehetra. Alefa piala zao. Alefa miala. Io fanahy mitondra aretina io miala io. Alefa piala io zao. Alefa piala amin'ny anaran'i Jesosy. Sao dia zao miala. Piala. Piala. Hoy hoe piala amin'ny anaran'i Jesosy. Piala. Sao dia zao alefa miala. Piala. Fanahy ratsy rehetrarehetra piala. Hoy hoe miala. Lasa alefa miala daholo. Tsy misy majanona eto na dia ny ray ara. Fa miala daholo. Alefa fanahy fampisavina miala. Manomboka mangoronetana zao. Fampitatana dia voaka. 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 Voaka.
fanantromba mivoaka zao dia zao alefa lasa daholo mandeha hoy hoe mandeha lasa fanano fantrana biala amin'ny anaran'i Jesosy. Zay alefa miakatra dia mivoaka miala daholo alefa miala naiza misy anao anatin'ny vatany androany Satana ny azonao tao dia mandeha hoy hoe mandeha antsoko ny afo androany ahitiko eto ny afo androany andoro anao raha mbola misirisiri ao anatin'ny vatany io anao androany eto ny afo androany eto ny afo andoro anao Satana eto ny afo andoro anao manomboka tsy zakanao zany afo zany androany manomboka tsy zakanao zany afo zany androany eto ny afo midiny eto ny afo androany andoratra mifakany andevina anao amin'ny anaran'i Jesosy. Manombo misaoran'Andriamanitra ianao androany. Sotranao a Jesosy fa afaka hoe sotranao a Jesosy fa nitahinao hoe sotranao a Jesosy hoe fa tsisy devoly tsisy Satana afaka miodiontsona amin'ny fiainako. Manombo misaotran'Andriamanitra ianao androany. Saoran'Andriamanitra sandrato ny vavaka fisaoranao an'Andriamanitra alefa misaotran'Andriamanitra ianao androany. Saotra satria libere tanteraka manomboka androany hoe saotra satria ahita ny fahasoavanao manomboka androany hoe tenin'Andriamanitra milaza hoe raha zanaka anao anafaka dia ho afaka tokoa izy ireo. Misaoran'Andriamanitra ianao androany. Misaotra Jesosy makasitraka izay saotrany amin'ny fanafana androany makasitraka ny amin'ny zavatra izay nataonao teto androany saotrany amin'ny afatra tompo. Misaotra Jesosy misaotra nawa misaotra Jesosy Rehetra nataonao sy izay mbola ho ataonao misaotra anao. Daveritsika misaotra trana. Misaotra Jesosy misaotra anao misaotra Jesosy zay rehetra nataonao sy izay mbola ho ataonao misaotra anao. Aza hoe tompo misaotra anao Tompo misaotra anao ny fahasoavana nindra fonao vavasana Tanisaku Fomba Tuga misaotra. Sado fofo milanitra ny tananao dia misaotra hoe misaotra Jesosy misaotra nawa misaotra nawa misaotra Jesosy zay rehetra nataonao sy izay mbola ho ataonao misaotra. Misaotra Jesosy makasitraka izay tanteraka izao fotoana izao satria teto ianao tanteraka izao fotoana izao satria niaraka taminay teto ianao androany makasitraka tompo misaotra fa ny masina amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mazotoerana vetivety ianao androany misy fanoloran-jaza raha moa ny ray aman-dreniny fanomezan-tsoa miary dia afaka mandroso izy afaka mandroso raha ny ray aman-dreniny fanomezan-tsoa miary
dia mandroso dia tsika fiangonana hivavaka ho anazy mba ho tahin'Andriamanitra ny zazakely ary tsy ny zazakely ihany fa mba tena hoe horehandrehan'ireo ray aman-dreny zay tsara avy any aminao tonono any zaza zay tsara avy any aminao tonono any ray aman-dreny ndao tsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy na faminay mivavaka androany ho an'ity zaza ity zaza tahaka ny zaza rehetrarehetra Jesosy fa androany zay mivavaka tompo aoka ny herinao aoka ny fahatsaranao aoka ny voninahitrao hitonga ao anatiny ninina karazana satana sany devoly tsy anakery tsy anafahefana tompo amin'ity zaza ity ho lehibe Jesosy ary tahaka ny natao taminao hoe zanaky ny avondrindra ary ho lehibe Jesosy ny fahasoavanao anay anaraka amina manonony zay fa ho lavitry ny aretina izy lavitry ny tsifisina lavitry ny karazana problema maro isan-karazana vavaka zay Jesosy aoka ho reharehan'ireo ray aman-dreny Jesosy aoka tsy ho vesatra fa aoka ho rehare tanteraka ho reharehan'izao tontolo zao ihany koa ho reharehan'ity fiangonana ity saotra tompo makasitraka zay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ty moa ny fanamarinana fanoloran-jaza teto amin'ny fiangonana Ziona Firaisana tenin'Andriamanitra moa amin'ny bokin'ny Marka 10:24 milaza hoe avelao ny zaza anatona ary aza rarana fa ny antoazy ny fanjakan'Andriamanitra ary anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana no anolorana nyty fanamarinana ity any ramatokely fanomezan-tso miara ho famantarana sy fahatsiarovana izao fanoloran-jaza zao teto amin'ny fiangonana Ziona Firaisana androany moa Tomasina Vasivy Augusta taona 424 ny mpitandrana moa zay nanao ny soni dia ny apôstôly David Rakotonandrasana dia makasitraka andrina to alleluia dia zay moa ny anjara fanimpoko amin'izao maraina izao loatra sanao te tanina mafy andray ny fandarana manaraka